Vokatry ny hetraketraky ny mpino fiangonana iray no nahatonga ny savorovory teto amin'ny plaky an-tanimasady io maraina io. Fitorian-teny mba hoentina handresen-dahatra ireo mpino amin'ity fiangonana ity. Tsy vitan'izay ihany fa ny afara amin'ny fanerena ny fandafosam-pananana izay ataon'ireo mpitondra fiangonana. Tsy nijery fotsiny ny havan'ilay resy lahatra ny vavaka amin'ilay fiangonana, fa haka ny havany tsy angona amin'ity fiangonana ity intsony. Ny zava-nitsanga teto moa zany misy fifandonana eo amin'ny fivavahana ny ato amin'ny tatadrazana sy madrasana. Misy mpivavaka no ohatran'ny hoe nalaina an-keriny, dia misy vahoaka avy any Ambohimanandy naka anazy. Dia teo niteraka ny fifandonana dia naka namana avy any amin'ny université mpianatra moa avy any amin'ny faky sofia ny mpivavaka tato fa misy mpivavaka nahaka taminy. Dia efa teo ny fifandonana misy naratsy. Dia niezaka moa mitandro filaminana nasahaka an'ilay izy dia nanao négociation entre amin'ny tota hoe raha misy ny olana aloha entina mitandro filaminana dia ataona anketo hoe ina marina ny antony misy ny fisavorovona oso. Dia amin'izao moa zany taritany zareo dia hanao plainte dia hanao ouverture d'enquête zany. Araka ny fitantarany moa zany ilay izy tsy dia mazava tsara araka ny fahinoany anazy teto fa misy hoe fakana-kerina mpivavaka sy ohatrohatr'izay. Ary koa ny andaniny koa misy miteny hoe ny any mpivavaka ato amin'ny aty miteny hoe misy olona naka-keriny koa. Dia io zany tsy mampisy mazava tsara fa tsy mivoaka ny ankely. Nisy ny naratra na ny andaniny na ny ankilany. Vakoloa ny ohatrohatr'izay. Dia ny zana nentina amin'ny hôpitaly sy ny maro ny naratra, nisy ny fikasihan-tanana nandritra ny savorovoro. Leo ny tabataba ireo manodidina amin'ity toeram-piangonana ity. Tira 6h30 sy tira moins teo ngamba. Dia zay mipetrapetraka amin'ny sisiny eto. Dia zay magaga ataonay fa reo samby reo miady. Ka zay koa zany tamin'ny alariva efa nisy problème misy zanaka anay zany mbola avanay zany vehivavy zay mbola tavela tao dia tsy namendreo le vehivavy zany. Dia hoe natotosika ny tatana i maître sangy mihitsy hoe dana fa na mandeha amin'ny procureur nareo na mandeha amin'ny aiza nareo fa tsisy lalanareo hoe tsisy mananareo fa zay zao tokony fahefana. Tsy akan mpitsorona zany. Ny olana zany le zaza atorindreo teny any. Dia tsy hay mahazo an'le zaza le fananana amin'izay namidy. Na rebirebony hoe namidy le fananana miaraka trano, taratasiny tany zany mbola am'ireo aty. Io zany naranan'le zaza io aty. Ihany le problème zany. Ka reo zany rehefa tena mandeha ry troandreo vato ndray boka vonindreo dia misy le banjy zay zany teo angala havany hafa koa. Vangony tena ratra be lasany androva angava zay tsy haiko nahay. Fa reo zany tianay zay mba miala am'kartenety fa reo tsy vavaka angamba raha ataonreo fa zavatra hafa. Zay ny tena marina. Misy zavatra ambadika. Satria zay olo mivavaka am'ireo zany tsy maintsy mandava fananana. Ny fandraisana andraikitra ho an'ny mpitondra fanjakana no andrasan'ny be sy ny maro amin'izao toejavatra izao.